Antony maro ny mahatonga ireo teny malagasy mbola tsy ao anatin'ny raki-bolana malagasy raha ny fanazavana ireo akademisiana nanaovana fanadihadiana androany. Efa misy ihany nefa ny ezaka izay ataony eo anivon'ny akademia malagasy amin'ny famoahana raki-bolana kely isaky n'ireny sapana samihafa. Antony mahatonga an'izay aloha zany ny sehatra malagasy zany aloha tsy sehatra teknika sy sehatra aira zany ahitao sy aira dia be zany le voambolana teknika sy voambolana momba ny teknôlôjia aingana be ny fiazakazan'ny miditra eto Madagasikara zany ary zatra tsy nisy teto io noho izany indrindra zany dia mbola tsisy tena malagasy tonga dia afaka nandray an'ireny teny ireny fa efa mandeha zany io tsy kelikely raha ohatra zany zao raisina ny foiben'ny teny izay ndraiketan'ny akademia malagasy etsy amin'ny Talarariasy na Analakely dia efa manao an'izay zany izy amina sampana samihafa ohatra hoe ny vaombolana momba ny ranomasina ohatra. Tsy marina hoy izy ny filazana fa tsy voafeny teny malagasy fa ireo olona mandrato fianarana no manafangaro ireo teny ka manimba ny teny malagasy. Malagasy voafehy foana fa ny olona mahita fianarana ny tsy mahavoafehy an'le teny malagasy. Ianao zany raha mandeha ambanivohitra ohatra hoe miala 20 kilometatra an'Antananarivo ianao dia misy olona miteny malagasy madio manomboka voamaraina mandraparivo ny andro tsy mifangaro mihitsy ny teniny. Dia mampiseho zany fa afaka ampitana hevitra tsara ny teny malagasy, afaka ifaneraserana tsara ny teny malagasy, afa-tsy amina voambolana teknika iny efa nilazaiko terem-piandohana. Dia dikan'izany zany voafeny teny malagasy fa ny tsy mahavoafeny teny malagasy dia ny olona nahita fianarana satria afangarony foana le teny, afangarony foana le teny dia lasa lamody le mampifangaro teny dia eo zany raha zay indray le mijerena zany ny olona amin'ireny vohitra sy ny olona nahita fianarana eo zany efa antsika milaza hoe tsy mahafeny teny malagasy le olona fa zany tsy milaza hoe tsy voafeny teny malagasy eto Madagasikara. Hitantaratra tao anatin'ny enim-bolana fa efa miverina ny lanjan'ny teny malagasy na eo amin'ny sehatra nasionaly na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ohatra amin'izany ny fahitana soritra ny fanomezana lanjan'ny teny malagasy nandritra ny fionana nataon'ny filohan'ny repoblika sy ireo mpandraharaha. Tamin'io fotoana io natao tamin'ny teny malagasy avokoa ny fifampiresahana nandritra ny fionana. Na tsy malagasy ihany aza ny mpandraharaha nandritra ity fionana ity. Efa manaja izany ihany koa ireo masoivo eto an-toerana isany anehoan'izy ireo izany ny fanaovana ny kabary amin'ny teny malagasy. Salama tompoko, Michael Pelletier no anarako ary izao no masoivo Amerikana miasa eto Madagasikara. Androany dia fifaliana hoay ny manambara fa Etazonia dia hanolotra ho an'i Madagasikara fanampina fanampiny mitentina 5.0 tapitrisa $. Ho fanohanana ny sehatra ny fahasalamana ary indrindra amin'ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus. Salama, izaho no masoivo koreana eto Madagasikara. Miarahaba ny firenena malagasy sy ny malagasy rehetra amin'izao na tratrarany ny faha-20 taona nazo ny fahaleovantena izao. Korea dia vonana hatrany ny hiaraka amin'ny Madagasikara indrindra amin'izao ady amin'ny COVID-19 izao.